Ry zay de film namako folo taona ny vondrona zay de film zay hitambarantsika amin'ny alalan'izao tambazotra Facebook zao. Folo taona ny arahantsika ny zara ny fampianarana maro, ny arahantsika ny zara ny vaovao maro izay azo antoka fa nafahantsika nampitombo ny finoantsika an Jesosy Kristy. Raha reny tokoa raha hanaovantsika fotoana manokana za fankalazana zany eny na dia amin'ny toerana misy andraka maro samihafa arsika zay tokoa ny antony nanaovana izao vondrona izao afahantsika miray na dia samihafa ary ny toerana misy atsika satria dia ray ao amin'ny Jesosy sika. Ny anjarako eto anio ry havana dia ny ampafantatra anao ny amin'ny fisiny faninanana ny hira faneva sy ny faninanana ny sary-pamantarana izany fankalazana izany. Ka noho izany ho anao zay manan-talenta dia asainay ianao handray anjarany amin'izany mba hanambarantsika amin'ny fahatsaraan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao vondrona sy ny toerana misy atsika izao. Araky ny nampafantarina ombenimbeny dia ny teny faneva izay anoreniny izany dia hitatsika ao amin'ny Hebreo toko fahafolo andimy efatra amby roapolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Dia araka izany teny faneva zany no foto-kevi-dehibe hoentina anorenana andrafetana izany hira zay forononao zany. Teboka manaraka ihany koa dia malalaka tsara ianao ny amin'ny gadona zay tianao hitondrana izany hira faneva izany. Misy andininy telo farafabetsany ary misy verenany mba hahamora ny ampianarana ny hira. Sitraka indrindra rehefa voarafitra arasolfa ny hira azo raisina ihany koa kanefany raha nataonao anatin'ny fandraisam-peo manokana ny feo zay mandrafitra izany hira izany. Eny akasitrahana indrindra rehefa misy ny instrumental na feon-kira zay avy any aminao mpamorona hoentina mamelona sady izany hira faneva izany. Raha toka akapela kosa dia mario tsara akapela ny hira zay noforonao manan-talenta. Atao teny gasy mazava tsara ny hira foronao. Eny azo atao teny paritra ihany koa. Raha tianao ny andika izany amin'ny teny vahiny malalaka ianao afaka mandika izany ataonao amin'ny takelaka hafa. Koa dia alao hery ary ry mpanan-talenta fa fotoana izao afahantsika mampiasa ny talentatsika mihoatra ny efitra am-piangonana amin'ny alalan'izao vondrona izao fa dia ho ampiasainay eto ny hira zay forononao. Ho amin'ny sary famantarany indray kosa dia tsotra ary malalaka tsara ihany koa ianao amin'ny famorona izany fa sainga reto misy fianatra vitsivitsy azy tokony ho arahanao ho anao zay handray faninanana amin'izany sary-pamantarana izany. Loko telo no ampiasainao. Afaka ianao maka ny loko zay hita ao amin'ny raozy irina ihany koa ianao raha afaka maka ny loko zay ao amin'ny loko liturgie iloko rano. Koa manaraka dia satria ny teny faneva zay efa hitantsika tetsy ambony ao amin'ny Hebreo toko folo dia tsara raha mampiseho ny foto-kevi-dehibe izany teny faneva izany sary zay hoentinao zay forononao. Izany hoe tsotra fa mampiseho izany hevi-dehibe amin'ny teny faneva izany. Ny teboka farany azo raisina ny asanao na dia tsy voarakitra tao amin'ny solotsaina fa vita tanana. Koa izany rehetra izany ry havana na ny famorona kira na ny famorona ny logo dia ny 17 volana meo avy zao no farany fandraisana ny asa tananao ny asa mpamoronanao. Dia alao hery ary manantenanao izahay manan-talenta handray anjara amin'izany mba hanehoantsika ny olona rehetra koa fa afaka manao asa tsara isika ary afaka miray isika na dia mizarazara ary noho ny firaisantsika ao amin'ny Jesosy amin'ny alalan'izao fikambanana zay misy atsika zao. Ny manaraka ihany koa tsy ho adonoinay admisa ianareo rehetra handray anjara amin'ny alalan'izao fankalazana zao fa isy maro-pakasitrana zay atolotra ho anao. Isy ny mpitsara zay efa no fantenana manokana tokony havoafe ny fitsarana ireo rehetra ireo. Koa dia
mamerina fanentanana antsika fa ty dia ho anao zay mana-talenta amin'ny hira sy logo. Andao ry Kristiana namako, andao ry tanora namako fa ainay fa hanananao zany talenta zany. Saotra to. Fanai malala manulu tenisa fotoana mahafaly irasansikany fasaizahany